nahoana isika no mijaly raha tiantsika Andriamanitra. Eo amin'ny fijaliana sy fahoriana izay mahazo antsika dia manontany isika mandrakariva, aiza ry Andriamanitra? Inona no ambaran'ny Baiboly momba an'Andriamanitra eo alohan'izany fijaliana sy fahoriana samihafa izany? Ny voalohany, tsy mitsahatry ny tiantsika Andriamanitra. Voalaza ao amin'ny Romanina 5:5-7 iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana ve sa fiafiana sa fanenjehana sa mosary sa fahantrana sa loza sa fahafatesana? Tsy hisy asaraka antsika amin'ny fitiavana asehon'Andriamanitra antsika ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ny faharoa, azo adonina fa mahery sady tsy toa Andriamanitra. Ny Petera 2:7 dia manambara toy izao: koa tsy hahemitry ny tompo araka ny hevitry ny sasany akory ny fampanantenany, saingy maro-po aminareo izy satria tsy tia ny hisoa very, fa mba hiroso hiala amin'ny toe-dratsy avokoa ny olona rehetra. Ny fahatelo dia miara-ory amintsika Andriamanitra ary tsapany ny fijaliantsika. Ny Salamo 4:7 dia manambara toy izao: fa akaiky ny torotoro fo izy sady mamonjy ny reran-tsaina. Ary ny faefatra ihany koa izay tsy afa-misaraka amin'izany, eo anolohan'ny zavatsarotra izay lalovantsika dia mitady antsika Jesosy Kristy ao anatin'ny fijaliana ary onena antsika tokoa izy. Ao amin'ny Mateo 7:30 moa dia manambara toy izao: onena izy nahita ny vahoaka satria niferinay ireo sady nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Fa ankoatra ny izay fanontaniana rehetra izay dia misy fahatsapana samihafa ihany koa izay iainantsika. Anisan'izany ilay fanontaniana hoe iza no mety ho nahatonga izao zavatra mafy izay lalovako izao? Indraindray tsika tahanamelo tena, tahanamelo ny hafa, tahanameloko an'Andriamanitra mihitsy aza manoloana ny zava-misy. Amporisihana nefa isika, zarao amin'Andriamanitra ny fangirifirinao. Tsy izay mety ho fahatsapana ao anatinao. Indraindray ihany koa isika dia mahatsiaro tena homenatra eo anolohan'ny aretina na ihany koa ny fahoriana ka lasa miteny hoe toy izao indray ity no ampahirezina, lasa izao indray ity no ampiana. Tsarovy anefa fa tsy fahadisoanao akory izany. Ny hafa mety haleso, fa Andriamanitra tsy mba mandatsy ao anatin'izao fijaliana sy fahoriana manjoanao izao satria sarobidy aminy ianao. Hoy ny mpanao salama, araka ny salama 170:1-2 hoe: ianao tompo no itokiko, aoka tsy homenatra mandrakizay aho, vonjeo amin'ny fahamarinanao aho ka afaho, atongilano amiko ny sofinao ka vonjeo aho. Dia ahoana ary? Mbola misy antenaina ve ny hoavin'iza rehetra mandalo fahoriana sy fijaliana? Dia hoy koa isika hoe mbola misy antenaina ve ny hoaviko? Mety ho miandalana sy mitaky fotoana tokoa ny fiarenana na ny fanasitranana, saingy raha ny mandrakizay azy no efa nampahana antenain'Andriamanitra antsika dia matoki fa mbola misy azo antenaina ny amin'ny hoavy. Hoy ny soratra masina araka ny Isaia 5:12-13 ny zavatra hoavy va no anontaniana amiko, Andriamanitra io no miteny, ny zanako sy ny asan-tanako dia aoka ho adidiko ihany. Jesosy Kristy ihany koa dia efa nanambara ao amin'ny Jaona 4:17-2 manao hoe: eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa mahirizo, nefa matoki, fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Ary ny Apokalipsy 1:20-5 dia manamafy amin'ny filazana ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'ireo vahoakany, ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fahoriana intsony, fa efa lasa ny zavatra taloha. Dia hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana hoe: indro avaosiko ny zavatra rehetra. Koa mahiriza ary mifampivavaka hatrany ho tahin'ny Tompo.